Dia ampifahina lehibe indray no ansoina tokantranontsika amin'izao fiarantsika izao larina faefatra amby roapolo indray ny fampianarana izay rahantsika jery sy manaraka ho tsika ilay tokantrano. Manona ny hatsarany Iehosoa amin'ny tokantranontsika tsy avy ary manona ny hasoavana lehibe amintsika olombelona izay mandeha sy miaina iain'ny tenin'i Iehosoa ilay Andriamanitra tsara sy ilay mpaminany lehibe tonga tao amin'ny Israelianina tondra ny famonjena fa tsy nirarahiny. Fa tonga eto kosa ny teny marina ankehitriny mampitodika antsika hafa firenena hitodika ho any amin'ny Iehosoa ho famonjena antsika rehetrarehetra. Amerina ny fiarabana antsika rehetra ny tena koa ny ambasadorany Iehosoa sy ady andray mandroso tokantranontsika amin'izao fotoana izao mitondra ny teny sy ny fampianarana mitondra soa sy famonjena ho antsika. Ny fampianarana indray moa izany dia hoe ny nahatonga inona daholo reto anarana bitsizy tonoa ny olona izay tsy mitondra famonjena. Tsisy nahafaka ny olona tamin'ny fahotanana ndray azany. Efa nazavaiko teo moa rehefa tsy nahafaka tamin'ny fahotana dia tsisy. Maninona kosa naranetiny ziady kosa no nahafaka amin'ny fahotana ilay hoe Iehosoa? Ny antony satria tsy avy ety aminareo ety ambony tany iny. Arahinareo tsara dia anjely ange mitondra ny io anaran'io tety aminareo tety e. Anjely mitondra ny io anaran'io tety raha ohatra ka nahatsiarina olombelona ka mazava zany fa avy any amin'ny lanitra io anarana io. Fa tsy avy ety an-tany akory. Androky izay rehefa tsika teny izay any amin'ny boky Matthieu izay raha tsy diso hoe raha tsika jerevana izy. Ka eo zany dia misintona ny saintsika hoe tsy anareo olombelona io anarana io. Ka rehefa tonga kosa ziady mitondra anazy dia mamerina ilay anarana izay nampitondraina ny anjely tamin'izany fotoana izany hoe ity anarana nanonana anazy ka izay ilay anarana marina tany amin'ny lanitra koa mazava be. Dia nareo ety an-tany no atao manaraka ny any ambony fa tsy nareo kory ny baiko ny any ambony any. Ny any ambony no mampidina teny ety fa tsy nareo avy ety no baiko ny any ambony any. Fa ny zahatra hita mantsy dia nareo avy ety no miezaka mibaiko ny any ambony any. Terenareo amin'ny fikarohana, terenareo amin'ny fitadidiana, terenareo amin'ilay izao zava-misy. Ka raha vao zahatra ohatran'izany dia ny zavatra ety an-tany tsy mitondra soa no oviana. Satria ny devoly foana ny manakotana ety. Devoly no tompon'ny sainareo ety ka tsy mety mandeha mihitsy io. Fa ny zavatra rehetra ny ambony dia tsy maintsy avy any ambony no midina makety aminareo ety. Izay nahatonga azy hoe nampitondraina ny anjely ka anjahanareo no mandinika ny dikan'izay. Hoe avy antsika Matthieu toko voalohany iza moa izy. Matthieu toko voalohany andiny faha roapolo. Ianao ankely hiteny ty hiteny an'ity aloha mialoha midirantsika amin'ilay hoe reto daholo anarana diso nataonareo noforononareo olombelona nataonareo petapeta-toko tao amin'ny teny Hebreo tao. Na dia anazy hoe avy any an-danitra ny famonjena dia nareo ety an-tany ve ny andeha hamorona anazy. Fa raha ziady anina dia nametraka ilay teny dia nisoratako araka ny fomba fiteninareo Hebreo ny teneniko aty satria efa nipotenareo ilay anarana dia tsy hitanareo intsony ny fahamarinana. Izay ny marina tamin'ilay izy. Ka ny anarana tsy avy ety aminareo fa avy any amin'ny lanitra. Ary zara ny teny taminareo tsy anarana tety an-tany fa avy any amin'ny lanitra ny teneko anareo hoe ity ilay anarana tany. Dia tsy tenao ianao zany ve avy any. Dia matsotra be koa ny tenimeko anao avy any mihitsy izany ziady zany. Fa raha tsy avy any za dia mampanotanao ohatra ny rehetrarehetra ihany koa nataoko. Teny zavatra tsy izy, nitondra anarana tsy marina izay niteraka fahotana ho an'ny olona. Fa matoa tena afaka amin'ny fahotana ny olona dia tsy avy ety intsony ny fampianarana fa avy any aminay. Izay ny fahamarina. Avy any amin'ny lanitra porofon'izany ilay anjely nga ilay anjely avy ety aminareo. Avy any amin'ny lanitra nke nidiny dia niteny taminareo. Saingy ny vononareo moa ilay anarana dia tsy hitanareo intsony izay ho raisina dia nataonareo apeta-toko tamin'izay soratra masina hitanareo trano. Izay no nataonareo zay. Satria tsy hitanareo intsony ilay anarana. Dia ny foriporonareo araka ny tenin'ny mpaminany izay mavoaka keto hoe ty daholo ilay tenin'ny mpaminany nakanareo ilay anarana. Fa ziady avy nitondra ilay anarana kosany tsy avy eo amin'ny teninareo fa avy any amin'ny lanitra. Fa za fotsiny nanaporofo ao anatin'ny teninareo koa misy milaza an'io e. Misy milaza ny teneniko fa tsy hoe tena le précis. Ka ny misy milaza tsy midika hoe tena précis zany fa indisy nomena. Fa ny anarana hoe Iehosoa azy nomeko anareo anarana io fa avy any amin'ny lanitra zany nampidininy ety ary tonga ny anjely nitondra an'izany fa ny vononareo olombelona ilay anarana tamin'ny alalan'ny jiosy. Ho avy ny fiafarany tantarany tany ty dia midina indray ny iraka avy any amin'ny lanitra dia ny zandriny Iehosoa zao hitanareo zao mamerina hoe afaka amin'ny fahotana izay miantsony anarana io
tsy avy ety aminareo fa avy any aminay, satria le soratra masina nanareo avy any aminay daholo, avy any amin'ny lanitra daholo io. Da ho arym-betsika ary le teny Matthieu 1:22. Fa raha mbola anseny zany izy dia ino isy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny nofoka anao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra napakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho kipony dia avy amin'ny fanahy masina. Anjely zany ty ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Yahosoa, fa izy no amonjy ny olona no afaka amin'ny fahotany. Zay mazava be mihitsy zany. Dika ny anarana zany dia manala ny olona tsy ho mpanota intsony. Zay ny definition'le anarana. Ary anarana avy any amin'ny lanitra io fa tsy avy ety aminareo, zany navoanareo ange. Nareo no mamoromorona anarana petatoka ety tany ety, sady efa nivonoan'ny Israeliana le anarana, mbola nataonareo petapetatoko araka an'izay ahafahanareo manao anazy io. Nefa nareo tsy mahafantatra hoe anjelin'Andriamanitra nge no mitondra an'io anarana io. Dika zay tsy avy ety aminareo io. Ka rehefa nivononareo olombelona le anarana dia tsisy mahintsononareo, dia tsy maintsy ny avy any ambony indray no mitondra azy midiny ety aminareo, raha vao miverina ndray le anarana afaka amin'ny fahotana ny olona zao hitanareo zao. Zay tonga na miteny hoe nareo dia miteny zavatra tsy izy dia rehetrarehetra io. Ny zavatra avy any ambony no mamonjy ny olona fa tsy ny zavatra ety ambanin'ny foroporonareo. Rehefa tonga tety aminareo ty lanarano mamonjy dia nivononareo izy. Koa iza ntsony manareo ny afantatra an'iny, zarany devoly ary iny maty, dia ianareo ndray ve izy nataon'Andriamanitra hoe zanaka ny devoly no mahay mamorona le anarana mba tonga saina. Ianareo mpanota ve mahay mamorona ny anarana io? Mba meo anange ny teny. Satria voalaza nisy toko fa 7:5 sy ny 2 fa ny mpanota dia tsisy Andriamanitra ny aina. Dia ianareo mpanota fe zany no andeha hitenen'Andriamanitra hoe ity ny anarana marina nefa ianao mpanota. Zay mba tonga saina. Rehefa nivononareo io anareo dia tsisy mahay nitsonona ry olombelona. Ary matinareo rehefa maty ny apôstôly, dia matinareo le anarana novainareo ny Jesosy, ny Jesoa sy ny maro samihafa sy ny Yesoa sy ny Yahosoa io, novainareo anarana tsy izy daholo le izy. Anarana petatoko ny foroporonareo daholo nalefanareo tao. Satria nareo namono an'le anarana dia tsisy tsony ny famonjeny, nivadika mpanota daholo nareo. Dia ahoananay zany nareo zay mpanota ve dia hamoaka an'le anarana indray? Ianareo zay efa niolona tamin'i Jesosy hatramin'izay, Jésus hatramin'izay, na ny Israeliana nge niolona tamin'izany Jésus zany ny antony izy tsy mba raha n'io Andriamanitra io zany. Ka na iantso Jésus io nareo, na iantso Yahosoa io nareo, na iza tsy nivakiny lo mihitsiny zany, ary tsy nirarahiny mihitsiny, satria tsy minteresy anazy mihitsy resaka famonjena zany mandrak'androany. Zany antony mahatonga zay ady amin'ny teny hoe niadalanareo fa nga azo fanofarana zany io teny io. Ary raha tsy misy Yahosoa io na ny soratra masina aza diso, na ny soratra masina eny am-pelatanan'ireo jiosy ireo raha diso, satria misy teny eo hoe nisy aiza fiandrananao Andriamanitra eo dia mandrak'izay doria. Koa Andriamanitra zay Andriamanitra anao, misy Andriamanitra anankiroa nge dikan'izany voalazany salama. Mazava fa tsy dada hiavarery no Andriamanitra fa misy zanany eo. Ka izy moa tsy miraharaha zany nefa dia ny soratra masina ho aminy ara miteny an'izany, zany ange tsy azony. Fa zay avy any amin'ny lanitra tsy maintsy mamerina an'le teny, satria avy any aminay io nidina hoe reto daholo ange ny teny nalefa teny aminareo teny ka mba jereo. Mba jereo reto teny nomenanareo fa aza mianana ohatran'izao. Saingy tsisy netiny ihany moa dia tonga ny andro farany dia midina amin'izay zay ny rana dia ny zandriny Yahosoa. Tonga eto aminareo miteny hoe miverina amin'ny anarana normalina amin'izay dia afaka amin'ny fahotana. Dia io zao ampianarina zao. Ny avy any amin'ny lanitra tsy maintsy mitondra an'io. Satria hoe azo omeny ny alika zay masina. Ao anatin'ny soratra masina ireo nge nomeny le mpaminany Yahosoa anareo zany hoe azo omeny ny alika zay masina. Anananareo zany teny zany. Ary iza tsy peo nyloanankisotry izy nyvatsonareo sao dia mifotony izy mamely anareo. Ka ny zavatra masina tsy azo omena ny zavatra tsy masina zany. Ka ianareo olona tsy masina, ahoana moa ny anomezana n'io anarana ho anareo olona tsy masina io? Neo ny Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota nefa nareo mpanota. Ny anarana ampotenareo dia ianareo samy mpanota ve ny amoaka anarana marina mba hameritrirety. Dovakitsika hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Nge vakitsika teny zay. Araka amin'ny bokin'ny Isaia 5:1 sy ny 2.
Isaia 59 dia ny 1 hatramin'ny 2 nongetia. Ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary sofiny tsy ladalovana fa mare. Fa ny eloko reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Tsy miaino izy. Ianareo mpanota, raha vao maty io anarana io dia mpanotonareo. Dia iza aminareo zany no afaka hamerina n'io anarana io mba nieritreritra ve nareo? Andriamanitra izay tsy mihaino ny mpanota ve hanomeny anarany ianareo izay mpanota? Io hoe izy miteny hoe azo omeny ny alika izay masina ka ny alika zany ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana moa nareo ny afantatra ny anarana dikan'izany? Fa matoa voaka ny anarana ankehitriny izay mahafaka ny fahotana tsy avy ety aminareo, tsy vokatry ny calcul anareo. Anjela nge no mitondra anio hoe tsy vokatry ny calcul ny dikan'izany izy. Anarana nidina avy any amin'ny lanitry lanitra avy any zany nidina nomena anareo ary ny avy any ihany ny afaka mitondra anio vao afaka ny fahotananareo. Zany no tsy nafaka reo tamin'ny fahotana fa nandeha tamin'ny rediredy daholo no rehetrarehetra reo. Noe zay efa-tsika tendramantio azo omena ny alika izay masina. Somary karotsy kely aloha izay dia hevitra eo mivoaka aingana an'izy mba hampalaky anazy. Matio 7:7. Matio 7:7. Aza omena ny alika izay masina. Ny zavatra masina zany tsy azo omena ny alika. Ary aza tsy mpeonona kisoa ny vatsoanareo fa andreo anitsaka azy izy dia hifototra ka miraviranareo. Zany zany le teny hoe tsy azo omena ny olona. Ny atao alika moa zany dia ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra natao alika. Zany hoe any ivelan'ny lanitra zany. Oe avakitsika izay teny izay hoe any ivelany alika. Apocalypse 22:5. Atsika 22 angamba izy. Apocalypse 22, 22:15 angamba izy resy diso andreo avakitsika. 22:15. Apocalypse 22:15. Fa nivelany ny alika sy ny mpanody ratsy, ny mpitsangatsanga sy ny mpamonola sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra ty alaina sady mpandainga. Zany hoe ny ten'Andriamanitra araka ny Apocalypse 22:15 dia miteny hoe any ivelany ny alika. Ka rehefa nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany zany dia tsy mahazo minina avy amin'Andriamanitra, tsy azo mihinanao ny zavatra momba an'Andriamanitra. Ary ny atao nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mpanota ny dika izay any ivelany ireo mpanota reo. Ka ianareo mpanota zany tsy afaka hamoaka an'io anaran'io Andriamanitra masina io zany satria zava masina izany. Azo omena ny alika izay masina, azo omena ny any ivelan'ny mpanota ny masina. Ary Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ahoana nefa anareo namoaka anarana? Anarana ve ny mpanota ve ty avoaka anareo ty? Dia mbo marina ve ny anarana navoaka amin'ny mpanota? Valiny tsy marina ny anarana navoaka anareo mpanota. Porofon'izany nareo mipetraka ao anatin'ny fahotana amin'ny rediredinareo be amin'ny anarana hoe tsy mahita teny hebreo sy ny karazany dia mebe amin'ny olona miteny hoe tsy mahita teny hebreo. Io zany milaza aminao fa ao anatin'ny teny hebreo anarany Iehosoa. Ny anaran'ny dada Iavanga ny nomena tao e. Ary raha teny hebreo ny apôstôly nametraka anazy tao ka rehefa nivononareo ny apôstôly dia novainy grika le izy dia anarana tsisy tsony no mipetraka teo dia tsisy mahay anaran'io tsony nareo. Fa raha ny anaran'ny dada Iavazy efa nomboka tsy anareo nitononona azy io naveriny Iehosoa io hoe ny anaranao zay nomeko anazy voaterina verina le anarana. Rehefa teo koa zay adiady mamerina le anarana hoe Iaiava anaran'le dada. Azy ny antso an'izay Iaiava zay afaka ny fahotana daholo. Afaka ny fahotana daholo zay ny antso anaran'ny dada Iaiava. Namerina an'izay Iehosoa. Dia sao ndray zay adiady mamerina anazy satria lalàna zany ho amin'ny famonjely anareo. Noho zany raha tonga zany io fampianarana manala amin'ny fahotana io ny anarana, tsy avy ety aminareo, tsy azo kehitrena ao anatin'ny soratra masina araka ny ataon'ny sasany hoe rehefa nandinika sy namakafaka ary namantatra dia zao le izy. Anarana avy any amin'ny anjely ve ho dinihana? Ary amin'izay ny vonoanao le izy. Vonoanareo olombelona ny tiako tenenina. Ka rehefa maty le izy tsy tao anatin'ny soratra masinareo tsony, lasa mpanota daholo nareo rehefa tsy tao tsony le anarana. Ary rehefa mpanotonareo aiza itsony ny afantaranareo an'le anarana e. Ianareo mpanota ve ny andeha hamoaka anarana amin'ny hoe ty ny anarana mitondra mpamonjy famonjena nefa nareo mpanota. Lalàna hoe azo omena alika izay masina. Dia hipetraky ny tenina hoe ary ianao zany avy aiza matomtona ny teniny avy aty aminay aty. Tsy avy aty aminareo zany zay adia zany. Mahitsy be koa ny teniny zay adia.
fa raha vety aminareo zany zy ady azy zany de mitondra anarana mampanotanareo oatra rehetrarehetra izy fa sanatria zany e zy ady azy zany raha ny dada Iavasy Iosoa hitondra ny teny Iosoa ty aminareo ty ilainy volonareo ty amin'ny fijaliana tsy mety maty zany hoa iny reraka eo nareo amonany zany fa tsy mety maty zany nareo koa ve afaka hiadiny lanitry lanitry ve hidivanareo raha tsy niteny dada Iavasy Iosoa de nangina ny andro ny fotoana fa ho avy ny fotoana amaliny de zay no mahatonga zao teny zao miveriny de mimanina mivaly ny arany dikan'izay zany mahatonga na miteny hoe mbola miantso foana zy ady ao hoe miverena fa tsy maintsy mandeha ny fahamalinana tena na tsy tiana tsy voasakana tsony io fa mbola lefa aloha ny famonjena engany mba isan'izay mety miaino nareo natao zy ady engany mba isan'izay mety miaino am'izay nareo tena fitiavany ty mazava zany fa mahatonga voaka zao fampianarana zao mahafaka ny olona mifahotana de tsy avy ety aminareo le olona mitondra azy satria raha avy ety de mitovy ny lalàna hoe ny olona ety ambany de mpanotaka tsy mena azy ny marina tsy mahazo mena azy ny zavatra tsara fa mahatonga verina ny fanafana ny fahotana tsy avy ety aminareo le mitondra azy fa avy any amin'ny lanitry lanitra avy any ambony any tahaka ny Jaona Paolo Batisa raha tonga teo nga iny olona ohatra anareo nefa ninonareo ny teniny raha Israelianina ny resana zany raha tonga Iosoa nitondra ny marina fa saingitsy moa voalahatra tsy maintsy ho faty de niezakezaka be nareo namono anazy fa nga iny mety maty zany nikena fotsiny fahafatesany mba monjena ny olona fa zinge natsangan'Andriamanitra rehefa aveo tsy maty zany iny Andriamanitra aveo matynareo maty fotsy izy noho ny amizy nakanofo fa tsy mety maty izy amin'Andriamanitra anazy ary tonga ary ny fotoana mamaly am'izay izy mamaly izy aloha amin'ny alalan'ny zandriny tonga ny zandriny ny rahany lay zanaky ny avo indrindra Yahava tonga ny rahana hamonjy ny olona ka rehefa mivoaka le anarana tsy misy discussion aminareo zany tsy nareo ny anao discussion hoe ahoana ty zavatra ty tsy hidikanareo zany fa ny teny de midina ary afaka mifahotana ny olona zay miaraka aminazy atreva any amin'ny lanitry io saingy nanome indisy kosa ny ambasadeur-ny Iosa zy ady anareo hoe izy anie misy indisy momba an'io ana amin'ny bokinareo zay fa nareo de avy nareo le mpanao petatoko de zay ny tonga na miteny hoe jereo inge tena arana be da be nataonareo petatoko le olona mpanotany namorona ny tony nefa ny zany anaran'Andriamanitra mahafaka mifahotana zany raha ohatra nge ka ny tenanareo nge Andriamanitra de tamin'ny Mose nidina avy any ambony ny anarana dikan'izay de nidina tsy maintsy avy any ambony no midina vao mety raha izy eto tamin'ny Mose raha tonga Iosoa de anarana avy any ambony koa nomena le anjely ny raha nitondra le teny ty ataonao roa zay ary ohatran'izay rehefa nyvonoana indray le anarany Iosoa tsy ho tafaverina intsony ratsy tsy ho tafaverina intsony io anarana io raha tsy ny avy any ambony indray ny mamerina n'io indray vao afaka miverina io ary rehefa naverina avy any ambony io de afaka mifahotana indray zay miaraka amin'io anarana io zay zao atao amin'ny Iosoa zao tsy anarana ny foroporonina sy ny petatokonareo atao anatin'ny rangotra koa ny Hebreo akoriny io fa anarana avy ety amin'ny lanitry ny lanitra eo fiantsoana azy tany ambony tany noho ny amin'ny famonjena nomeny de ny antsoina izy hoe Iosoa no anarany zay ny anarany zany avy any ambony any ka tsy nareo ty amboniny tany ety ny amerimerina petatoko hoe araka ny ohatr' zao fa tsy zany mihitsiny izy anarana avy any amin'ny lanitry ny lanitra io fa za fotsiny teny hoe ny teny Hebreo nge afaka manoratra an'io hoe samy teny Hebreo le izy eny teny Hebreo nge zany Iosoa zany gasany teny gasy tsy teny vazaha zany tsy teny anglisy zany tsy teny arabo koa zany fa teny Israelianina zany ka ma Israelianina n'le teny de any Israelianina koa mamaky an'le teny hoe Iosoa ary mahay miteny an'izany koa raha na malagasy na frantsay mahay miteny teny tsony kely izy Iosoa ve de tsy hoe miteny an'izany simple be zany tsy zatra manahirana zany zay tonga na miteny hoe anarana avy any amin'ny lanitry lanitra zany fa tsy avy ety aminareo fa asoratana tsara amin'ny teny Hebreo zany ary ny apôstôla no oratra anazy ny anarana Iosoa ary zay ny tsy maintsy mipetraka ka raha nanoratra ny apôstôly feo nge ny nampianarana azy io izy ny anaranao Iosoa de nanoratra araka an'izay nanoratany azy ny apôstôly fa tsy nisy Iosoa ny teny hoe naka stylo sy taratasy de tiany anarako ty fa samy nanonona ny anaran'io daholo reo hoe Iosoa zay fa azo atao tsara nefa manoratra anazy fa misy sansiny le feony hoe Iosoa izy ary ny dadany de Yahava zay de mety izy zay
fa tsy ny mpanota ny amoaka an'izany anarana zany fa ny olona tsy nanota fa avy any amin'ny lanitry lanitra no midiny eto mitondra ny anarana sy ny fampianarana dia afaka ny fahotana zay miantso anazy zay natao hoe yahosoany zay natonga ny ambasador zay ady any teny hoe yahosoany fiantsonan'io ary na ny hebreo nge mahay manoratra an'izany ho angely izy dia nanome ny fanaporofona hoe ary amin'ny bokyny moizy a mose a misy an'izao ary amin'ny bokyny jaona misy an'izao dia renina vaovao aminareo reny daoary da ohatsy rehefa atsika le anarana tsisy marina ny tenenareo mpanota zany reto ny anarana navoaka ny mpanota reto mpanota zany nanao anazy ny dikan'izay avakitany de manao mitablotsy avoakely teknisiana teo avoakatsika dolo ny toko sy ndininy namolona ny zareo le anarana nyforiporona araka mipetatoko mivoaka avy amin'ny teny alengama ny avoakatsika le teny namoanjareo anazy a ty le teny namoanjareo anazy zany ty otsika zao a ty ndray a araka ny boky nisy ihany ray a iode esina evava e a zao ny anankiray zao iode de esina de vava de a ny anakaiky anay a avy am'ty teny anakaiky aty ndray aty moa zany marina ihany izy fa tsy koa ny misy fahadisonan zany ato ndray ny anankiray a iode a de hea esina de a reo zany a no teny namoany le olombelona kely an'le anarana samy hafa am'izay mahafinaritra anazy ny ainga avy am'ireo le izy de asikotsipika tsara mihitsy mampisaraka anazy eto zany ditonareo am'izay nge zatra natan'ireo olombelona reo aloha de ao anatin'ny soratra masiny reo a fa ny interpretenareo am'izay le izy de zay ny navoanazy samyny interpreten'reo a ny olombelona ty a isy asekany deo sisy ny isy an'ity a isy asekany deo sy mosa isy asekany deo zay loatra de voakatsika izy am'y teny hebreo samy teny hebreo mantsy reo isy asekany deo sisy ty voalohany ty a mosa sety tsy tadidiko tsara izy isy asekany deo sisy na izy io na sisy na sety vitatsika eo reto avy le anarana disony foriporon'le olombelona mpanota zany tiako tenenina sy asekany deo sety zany ty sekany deo sety ny io izy io a le misy an'le hoe esoa ty le teny zany ty le nataoko soratra ty iny ty le esoa ty a ty le izy ty io zany le sary io dao laiko sary nge de miko anareo de laiko tsary a misy tsampokely moa zany nafa pikitsika fotsiny rehefa avy eo ty le izy a de aloha letsika sary mihitsy ny aloha zao ty le anankiray ty a de alefatsika sary eto le izy io le izy io a ty zany le ino alainy tenen'ny olona ty io izy io isoa de misy asa moa ny farana metrany anazy io letsika sarynle mandeha etrany de ngezabe izy am'izay itanareo reto daholo zany le nalainy zareo sary a amoana le anarana rehetrarehetra io izy io zao io nge dabe eo am'izay izy io avy amin'io zany no nakana an'le anarana io leo alaitsika ngezabe am'izay fa zay vao tena mety tsara le izy de ampianariko atsika tsara mihitsy ny hoe jereny eny ataon'le mpanoty zao io ny ray a io le teneniko tamitsika teo iode de chine de zay moa ty ty le sy asekany deo ty a zay le teneniko teo iode de chine de
de joie. Dia soratako tamin'ny tableau teo. Jerevantsika aloha tableau teo. Iashoa. Ato misy ato zany amin'ity faranty he. Izitsika he kely. Zao. De amin'ny le teny teto zany a, avy amin'io zany nakany olona le anarana avy amin'ny terma io a, le nampianariko teo, de namoaka teny hafahafa am'izay eo rehefa avy eo io sary ray anankiray io. Ndao ndray tsika moka ny teny anankiray, satria miary hitantsika aloha zany anankiray zay. Ny anankiray andray a, de ary amin'ny boky numérie, na hoe bamidy bara zany. Numérie 13-16. Avy amin'ity ndray le anankiray zany hoe lasa anarana peta tokony foroporona fotsiny any a, de niterena fotsiny hoe tsy maintsy araka zay mahafinaritra an'izay etintinareo a. Ka zara namoaka nytony anarana tony ange nanaprofo hoe ao anatin'ny tenina rengo a misy miteny an'io zay nyteneko, fa tsy miteny hoe précise. Fa raha ny précis de ny avy any amin'ny lantilanta foana ny précis zay avy any any, ary zay avy any any no mahafaka ny fahotana. Ka ny anarany Yahosoa zany tsy avy ety amin'ireo avy ety tany fa avy any amin'ny lantilanta, izy ary avy anyko. Izy ary avy any de nareo ty ve ny amorona ny anarany hoe zao ny anarany io, mba sy fihetiretana e. Fa tsy maintsy avy any amin'ny lantilanta koa no mitondra an'iny vao marina ny anarany iny a, de zay vao afaka ny fahotana zay miaraka aminy. Lozika be zany. De le hoe soyez logique. Na ny teny frantsay ary mba miteny an'izany. De ndray le anarana anankiray a, de ndray le hoe Yoshua. Ty zany le izy ty amin'ny fandika teny de Yoshua. Io izy io farany ambany io a, farany ambany amin'ny droite, Yoshua. De ty ndray zany ny famakinana azy ty. Io izy io ty farany ambany ty. De aloha haitsika sary ndray aloha, ohatra hoe le fanaovantsika anazy teo ihany. De ampitovitsika am'izay le izy, tsy maintsy manao an'izao tsika eo a, mba ahitanareo an'le hoe tato io fahadisol'olombelona. Maka sary fahatany am'izay aizany anazy ry zareo. Ndao azany. De angezentsika am'izay ty a. Oe. Tsy mety. Ahoana? De alaitsika sary ary izy aloha rehefa tsy mety mingeza. Zay nga mampahendrena. De am'izay afaka ny olana. Zay. Mba mety ingeza am'izay nga manizy ny tena marina. Oy, zao. Io ndray le anarana anankiray, ataoko ngeza be mihitsy izy io a. Io le anankiray namorona ny olona le anarana. De lao soatsika daholo am'izay zay tsy ilaina aloha. Lao arana. Asesitsika ty zao tsy ilaina intsony ty a, de lao avoakatsika an'izy. Satria le ngeza be nilaitsika zany. De itiny a. Ty koa tsy ilaitsika ty. De avoakatsika any izy. De ty ndray ilaitsika ty a. Ty mbola tsy ilaitsika, ty ilaitsika. Ty zany esoritsika, de ty koa esoritsika, de miala reny a, de hitatsika am'izay le izy zany. Reo anankiroa zany sisa ny eo ambany masitsika ty a. De ty le anakaiky de ty ny anankiray. De avoakatsika am'izay zany le anankiray hoe, noho ny am'ty zao le tao arikatra amin'ny bokyny izy moa, tany amin'ny bokyny Isaia ty a, de ty anakaiky io izy io, de ty anakaiky ty ndray a, tao bokyny numérie ty, io le soratako anatin'ny tableau, io izy io, iode, he, vava, sina, a. Io zao le tany amin'ny bokyny numérie a, de le anakaiky a, ty ndray tao anatin'ny bokyny Isaia, iode, sina, vava, a, he, zay. Ainina moa zany le a teo, ainina. De ale pidiritsika am'izay zany ny fampianarana zany mikasika ny am'izay. Reo izy zany reo zao. Ato misy vava ato vadiniko. Izy misy teo. Ry, izy teo. Tsy tena len'le tableau. Ato mbola misy anina ato. Ato am'le anina ato mbola misy kely ho.
de ohatsy indrintsika ataontsika mafimafy de amizay de hita tsara izy mbola misy adiny le vavato misy vavato zay de ty maintsomaintsy ty sotsika teto fa tsy eto ty a fa ato ty ary izy zany fa manjary tandrifan'le jaune le izy de avy am'ty no nivoana le hoe Yehoshua tato a soratatsika ino moa zany mangamanga am'izay tato no nivoany hoe Yehoshua nasiany zareo deux points tato a eto anarana tsy izy nasiany zareo deux points de lasa hoe ye de avy eo a lasa hea nopetany ihany ny hea de tia lasa nataony de soa de avy am'ty ny vinarany hoe Yehoshua ary tsitsy nefa ty titre ty re ty ny apetraka reo fa ity natao hoe Yad Joshua raha tsy hainareo io Yehoshua io tato moa zany nisy teboka kely eto ambony telo eo sitsika teboka kely izy a zao zay moa tonga anazy natao hoe Yehoshua io no atao hoe Joshua io no atao hoe Joshua io ho azy tsy malala dao raha verifentsika eo anatin'ny Bamidbara zany le izy a araka ny voalazany ny aninato aiza misy teo voilà io Yehoshua io de jereva nge ato ambony ato e amin'ny tenin'ny Joshua nga aleo tsany de amy Joshua tsika mijery fa zany Joshua zany natao hoe Yehoshua io voilà io mihitsy le anarany io Yehoshua égale Joshua raha tsika mihita tsara igny e ka ho an'izay mivavaka amin'ny Yehoshua rehetrarehetra de mivavaka amin'ny Yad Joshua daholo ny dikan'izay fa zany Yahoshua zany tena hafa mihitsy zany tsy Yehoshua zany na ny fanoratana anazy raha hafa satria fa nampianariko anareny hoe ohatran'izao le izy azatsy ny teny tareo anatin'ny teny jiosy misy Yahoshua tsy zany teniko anareo fa ny anarana Yehoshua de tena ao anatin'ny teny Hebroa anarana peta tokony foroporonareo le izy olombelona namoromorona an'le izy de ny hafarany iny mivadika tsisy afaka amin'ny fahotana mivavaka amin'ny Joshua dao zay mivavaka tamin'ny Yehoshua Joshua ny vavahanareo io mazava be io titre io ary baiboly Hebreo eo a io le mahasorety ny teneniko taminareo teo bakeo nge ty io Hebreo mahasorety texte zany hoe baiboly Hebreo zareo mahasorety namorona anazy tany amin'ny taona -200 -400 tanoanina nanaovana antony de zay na tonga ny hoe ny anarana zany Yehoshua zany Yehoshua zany a Joshua ny antsoina am'izany zay tsy mitovy amin'ny Yahoshua za tsara angamba zay reo zany le anarana petatoky io zany le ray aloha zay de ifindra ndray tsika diso aloha zany le Yehoshua diso satria Joshua iny ary za tsy nampianatra Yehoshua teto fa nampianatra hoe Yahoshua na ny fandroatana azy ary hafa satria misy anarany ray iny eo de Yehoshua moa le mpamonjy a zay nitoko hoe tsy avety an-tany nge ka ao amboamboarinareo ety e fa misy indiso amin'ny soratra masinareo zay ny teneniko fa le anarana ho avy any amin'ny lanitsy lanitra io ary zay anarana avy any zay io ny etiko eto io a fa misy an'izany atiny soratra masinareo misy indisy milaza anazy zay ny teneniko taminareo fa io anarana io no ny soratan'ny apôstôly ary rehefa noratra ny apôstôly de ny vonoany grika le anarana no vainarana Jesosy eo nareo mifanina am'izay de zay na tonga ny hoe lasa nanao ety io da le olona mivadika Yehoshua ny vavany Joshua nefa niny tsy izy mihitsy zany le ho tonononareo e da ndraytsika ijerinay ala izy a am'le sary amy tableau ihany jerefantsika ndray a ary taiza indray nivin'le Yehoshua ka Yehoshua zao raha soronao fotsiny ty io ty de efa Yehoshua io zao indray le izy tato indray ny jiosy ny naka anazy le jiosy mitomany jiosy moa zany fa tsy jiosy izy tena marina fa mitomany jiosy ay nalay indray ty de zao ty nataony a de nasiny deux points indray ty a de vokatry io deux points de nandehandeha ny elo de aveo de mandeha ny sininy alofa afatsika ty ety voilà
isitsika dimizay de mandeha ia de mandeha ny sinina esasa de avy eo zay kely ty vadika foana koa le izy ia de esasa de niditra am'izay izy tato de namoaka ny o ie de soa nataony o ny ato zany o u na u eso de any farany le terme yesoa ndray zany de taty noho ny ainga io izy io anarana petatokony olombelona daolona izy ary zay niantso andreo tsisy afaka amin'ny fahotana tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso yesoa tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso yehosoa ary avy am'ty yesoa ty am'izay no mivoaka avy atrany le hoe io le jesoa io vadika jia ty de lasa hoe jia de jea de soa de io le jesoa io ary io ihany koa le jizasy io jia esa io satria ny io eo ihany izy de jizasy nataony zareo esa am'izay moa ny farany zany jesoa izy eo jesoa ty jesoa de io ihany ny jizasy de io ihany koa ny jesosy io daholo izy io anarana ny foriporonareo olombelona le izy petatoko daholo le izy avy ety tany anarana ny foronony mpanota aiza moa nisy mpanota afaka olona ny fahotana ny anarana ny forononareo aiza nareo no afaka ny fahotana zay lay hoe reo daholo anarana ny foriporonareo yesoa jesoa jesus jesosy io izy io zany hoe mamaky avy aty amy droite makany amy gauche tsika de satria moa ny jiosy ohatran'izay anazy de droite vers la gauche le appellation le anarana zany le fanoratana de yehosoa ty tsy mitovy anam-pianarany ziady mihitsiny izy ny ziady tena mazava mihitsy hoe yahosoa de ozyko hoe jiosy ngeo mahay miteny zany ary ao anatin'ny sohatra ny jiosy ngeo misy an'zany de zay na tonga nanaka hoe tia le anarana lalàna navoaka ny Yehosoa de tia le anarana ntonony Mose satria Mose satria mahafantatra dada Yava efa aminamay baiko hoe tsy maintsy tononona any anarany Yehosoa azo na famonjena de zay na tonga Mose nanova anarany Yahosea hoe ovainy anarany Hosea atao hoe Yehosoa zay fotsiny kely izy fa saingy Yehosoa Josoa moa tsy afaka mitondra ny anarany ray de zay na tonga anazy natao hoe Yehosoa de novainareo hoe Yehosoa satria nareo mahita ny ziady any teny hoe Yehosoa de ozy nareo hoe Yehosoa ny tena anatin'ny soratra hebreo fiza milazanareo an'izany fa ao anatin'ny soratra hebreo narany Yehosoa raha ny apôstôly de marina fa nysoratany io fa raha ny jiosy tany aloha tany tsisy anarany Yehosoa zany angetao fa ny mpaminany no nanoratra ny momba anazy marina ndray zay ary izy mitondra ny anarany ray de marina zany any amin'ny bokyny Mose daholo misy an'izany teny zany ary Mose nanoratra ny momba azy ao ny anarany ray Mose nanoratra anazy ao ny anarany le famonjena mbola Mose nanoratra anazy hoe Yehosoa zay lasa hoe Josoa io izy io ka hitanareo am'izay ny fahadisoana ataonareo olombelona hoe ny teniteny foana mihitsy nareo ary avy amin'io koa na tonga ny silamo le niantso an'ilay zanak'Andriamanitra nataony hoe Isa satria nalainy le iôda ty iôda ty nalainy de nalainy le sinina de trande nidinganiny zany ty oampovoany ty le vava io nidinganiny zany hoe ho an'ny silamo ndray zany de zao nanaovany anazy zao naovany silamo anazy ho an'ny silamo ty iôda nalainy de trany de sinina nalainy de le ainina napetrany zao de trany de nivoaka ny anarana hoe Isa zany na tonga zao nanao an'le Isa mbola anarana tsy izy koa le izy Isa io le Isa atsony zareo io zany ireo dao zany anarana diso ny forononareo olombela rehetrarehetra vokatry ny petatokonareo zao io le Isa io de droite vers la gauche aty mamaky makany aty mamaky makany zany mamaky avy aty makany zany nareo zao iny flesy iny zany na raha nareo iny zao de hitareo am'izay fa tena samy diso daholo ny rehetrarehetra io
Zay na tonga ny ambasadiorandreo sao hoe anarana ny foronareo olombelona nge tsy mahatonga saina fe nareo hoe anjely nasiana nitondra an'io anarana io de ahoana moa nareo olombelona ny anao petatoky hoe zao io ka zay tsy afaka fahotana nareo fa ny anarana zay mitondra manala ny fahotana zafatindritra de zay anarana avy any amin'ny lanitrylanitra io ka zay avy any amin'ny lanitrylanitra no mitondra an'io de afaka ny fahotana indray ny olona mazava-be zany ka raha ianareo no mamorimorona an'io ety tsy afaka ny fahotana zany nareo de io nareo milaza fa tsy maintsy mpanota eo e zay ngene izy mpanota am'izay nareo ka ny solution a miverena amin'ny ahosoa ny tena marina aleo miverena amin'ny ahosoa am'izay satria yahosoa tsy anarana avy ety aminareo ty atany fa avy any io ka zay yahosoa zay mihitsy rehefa nampianariny zay adia de io le sohatra nomeko anareo hoe ao anatin'ny teny hebreonareo ny eo a io e zay le izay andao fa fatsika am'izay ty satria efa mazava iny a efa nisoratako dolo le sa le teny teo a efa anatin'ny fampianarana io zay io na tonga le anarany hoe isa jesosy karaza io daholo izy io a de njanareo zany mandinika tsara hoe tsy misy zavatra tsy fantatra zany eto akoriny ary fantatra daholo ny teny hebreony voany zao soatra masina tenareo zao a fa aza manao zany hoe tsy mahay teny hebreo nareo vino rangasy teny hebreo aminy fa teny inona ndray zany io aminareo de zany no antsika hita fa oatsika riditra amin'ny natonga ny anaran'ny ahosoa de efa nampianarina atsika hoe mitondra ny anaran'ny ray izy tiana teo avy any amin'ny lanitrylanitra mitondra ny anaran'ny ray izy a io le ya mitondra ny anaran'ny dada iava izy ary ny mpamontsy teniko anareo fa hoe hosoa ny anarany a ano anarany inona farany ka rehefa mahita n'ity hosoa ty nareo a zay hoe manome indiso a ny soratra masina zay nge nyteneniko hoe ao anatin'ny soratra masina ny indisiny io anarana io fa ny anarana fiantsonana azy dia hosoany amin'ny lanitrylanitra ary zay no nampidiny anjely taty fa tsisy nyteny tanareo hoe de tena misy écriture an'izay mihitsiny ao indisy no men'andriamanitra ary zay nahita an'izay indisy zay no afaka tamin'ny fahotana de ny apôstôly izy rery ny afaka tamin'ny fahotana fa rehefa tsy niaraka taminy de tsy afaka ny fahotana de zay no mahatonga ny hoe ya ehoa de sinna hasaoa de ino namoakany hoe yahosoa de zay niantso an'io satria anarana avy any amin'ny lanitrylanitra io a afaka ny fahotana de le mitongana am'teny hoe manatona ny yahosoa de afaka ny fahotana ianao zay fotsiny ngely izy anarana avy any amin'ny lanitrylanitra io ary teny hebreo fa tsy teny gasy io tsisy teny mihitsy ny teny gasy io na teny sinoa fa teny hebreo ngeny io e zay nytonga hoe misy indisiny io anaran'io ao aminareo zany hoe voasoratra eo nge io e ny indisy no mena anareo hoe ty le izy ty samy teny an'izany daholo mose teny mose zao io ia io a ary teny mose koa io hosoa io satria mose no nilazany momba azy io izy io ka izay no maranako ny teniko hoe yahosoa no anarana marina tsy anarana avy ety an-tany avy any amin'ny lanitrylanitra ka raha avy any amin'ny lanitrylanitra de sy nareo ty ambony tany mpanota ity nanao petatoko am'le anarana de teny nareo hoe ity ny anarana tena izy fa le anareo tsy izy rehefa tsy nafaka amin'ny fahotana de ny valiny tsy izy tsy nafaka tamin'ny fahotana zany iesoa zany tsy nafaka tamin'ny fahotana zany jesoa zany na jesoa na jesu na jesasy tsy nafaka tamin'ny fahotana zany yehosoa zany satria yajosoa zany ary tsy mahafaka fahotana mazava ao koa moa le isany soratany silamo satria mba nalainy koa ny teny jesosy de mba nanao koa izy samy manao zay tiany atao moko tsy samy efa samy miteny zay tiany tenenina koa moko samy miteny fa zay hoe tonga zay ady a mamerina hoe ity le manafaka ny fahotana io le tena niantona teo amin'ny fijaliana io le nyvononon zareo jiosy tsy matahotra tody tsy matahotra an'andriamanitra ary aza mianatra anazy tsony aleo izy baby nataony eo fa ianareo zay maheno zao atsarana zao miverena ary engany mba isy jiosy todika mamitodia am'izay ho any am'le tena izy fa vabe zay nataonareo zay da de efa namono an'andriamanitra hoe de mbola sy tonga saina kosa maverena am'izay ny tena izy aleo mitodika am'le nivononareo am'izay a tsy mety maty io yahosoa porofony zany a afaka ny fahotana zay miaraka aminazy ary tenenina aminareo jiosy zany nivononareo izy satria nafaka tamin'ny fahotana de tsy tianareo anao fagagana be izy de tsy tianareo fa io izy io tsy maty zany izy tongetony zany raha mitondra ndray tsy mety maty zany io e tsy azo vonona zany famarina zany satria aiza koa nareo olombela ve ny amono an'andriamanitra tsy mety tsony zany fa tapitra teo ny tantaranareo a
miverina amin'ny hatsarana am'izay zao a mitodi makany amin'ny Ahosoa antso avo amin'ny jiosy io le mpamonjy anareo io antso avy am'izao tontolo zao ziady a manao antso avy am'izao tontolo zao io le mpamonjy anareo io amin'ny tableau io Ahosoa no anarany anarana avy any amin'ny lantilanty io fa tsy nareo ty atany aty mamoromorona zany tsy ny mpanotany amoaka an'izany anarana zany zay natao hoe ziady any namoaka an'le anarana de afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy a zay nitanjon'Andriamanitra am'le hoe aza manota intsony io le izy io le nyteny hoe aza manota intsony io Ahosoa io zao tory ziady azy ao de manarana azy am'izay fa sady mpaminany lehibe izy a no Andriamanitra goavana be izy a zanaky ny avo indrindra izy a sady ankofana izy nivavahana zany ka tena atsarana be indrindra manatona ny Ahosoa ianao zay ny teny fa de mifarana atreo a mirahazo atsika samy motainy Ahosoa ary Andriamanitra ny fahasoana sy ny fiadanao amin'ny Ahosoa any hitantsika eda rehetra de zay fa de ivavakytsika marana amin'ny fotoana azy voninahitry anao Dada Malaiava voninahitry anao Ahosoa malala taio zany te zany Dada Malaiava mba tsy ho very mihitsy ne ny hatsarana zay efa nomenao fa mba ho tadidiny jiosy ny hatsarana ho azay taranaka sisa ty fa nananao foana mihitsy ny razam-beny mba hitodika izy maindre an'izao teny tsy mety maty sady tsy mety mijanona izao ny hatsarany sy ny amaminy Ahosoa zay Ahosoa ataova mitodika am'izay ny olombelona rehetra hiverinao any aminao efa mazava ny teny sy ny fampianarana ataova mitodika daholo ny olona rehetra hiazakazaka any aminao tsara loatra ny teny nomenao vonjeo ny olona Ahosoa tsy misy anarana mahavonjy afa-tsy ny anaranao rery any Ahosoa ny anaranao tsy mba avy ety atany zany fa any amin'ny lanitra ny lanitra Ahosoa le anaranao mahavonjy mahafaka amin'ny fahotana ary mahatonga ny olona tsy manota intsony ataovy tonga saina ny olona Ahosoa afangano ny famonjena maika hody ny zandrinao maika hody ny zandrinao rehetrarehetra ho any aminao Ahosoa voninahitra anao mandrakizay taio zany teny zany mba hitondra soa zetra amin'ny aina mba ho famonjena ho amin'ny fanahy sy amin'ny lalak'aleny voninahitra anao mandrakizay Dada Malaiava amin'ny anaranao Ahosoa anao n'izany vavaka rehetra zany halleloia amen de zay indray no namarana antsika ny fotoana de manao velomantsika rehetra indray ny ambassadeur ny Ahosoa ho amin'ny fampianaranao manaraka indray a velomantahoy azy